Salama betsika jiabijiaby eto Masina aketo e. Lovarenay agnarako e. Mianatra amin'ny Peur English Club 12 taona. Ny Peur English Club dia manolotra antsika fianarana anglais faradoboka 2021 izay atomboka amin'ny alatsinainy 15 novembre ho avy izao. Hitantsika amin'io koa misy cours d'anglais ho an'ny zaza, ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny tanora. Dia manomboka amin'ny alatsinainy 15 novembre ho avy izao. Durée 2 mois par niveau. Mianatra antsika inefatra isan-kerinandro antsika mianatra. Dia antsoina manokana koa ireo mpiasan'ny orinasa tanora mitady asa tsara karama eto an-toerana na any ivelany. Dia izay fa ny toerana ahitantsika ny Peur English Club dia aty amin'ny radio télé Sistelle ampitan'ny Notre Dame. Izay ny toerana ahitantsika ny Peur English Club. Ka misy fianarana ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe ho an'ny tanora. Dia mandray antsika ny Peur English Club indrindrandrindra ho an'ny mpianatra izay vao afaka baka tamin'ity taona ity. Dia misy koa ny fianarana matin, misy ny fianarana midi, misy koa ny fianarana soir. Dia hatramin'ny ianarako anglais tamin'ny Peur English Club koa dia miakatra foana notiko taloha 13, 12 nahazo moyenne ihany fa nianarako anglais tamin'ny Peur English Club dia miakatra 17, 18, 19 akekeo foana zany notiko fa tsy dia midina be ohatra hoe 12, 11 akany fa dia akekeo amin'ny ambonimbony zany. Ka izay nisaorako indrindra amin'ny Peur English Club nampianatra anahy nandritran'izay taona maromaro izay. Ka dia manentana antsika rehetrarehetra za koa vonona foana hitsainantsika akato amin'ny Sistelle. Dia izay fa dia veloma daholo.